Mpitarika ankehitriny sa mpitarika atsoatsy, mpitarika ratra izay, inona no tokony atao? Asaiko ianao hiaraka ao anatin'ny fandalinana ny soratra masina isika. Dia faly tanteraka indray tafahona aminao amin'ny alalan'ity fiarahantsika mandinika ny soratra masina ity. Maniry ianao ny ho mpitarika raha mbola tsy mpitarika. Efa eo amin'ny fotoana hitariana ianao izao, na ihany koa ao aorindrinao na atsoatsy ianao tena te ho mpitarika. Inona ary no tokony atao raha ny lesona noraintsika avy tamin'ny fiainan'i Josoa mpanompon'Andriamanitra sy Mosesy mpanompon'Andriamanitra no jerena. Samy nanana ny anjara asany na i Josoa na i Mosesy. Fa ny ngeza indrindra tao anatin'izay anjara asa izay dia ilay voalohany tokony atao foana dia ilay hoe mifandray akaiky amin'Andriamanitra. Izay aloha ny voalohany. Rehefa tsy mifandray akaiky amin'Andriamanitra isika dia izay ilay hoe mandeha amin'ny herin'ny tena fotsiny ary mety ho tonga any amin'ny fahasimbana sy ny fahafonganana aza ny lalantsika. Samy nandray ny asany, samy nanao ny asany. Marina fa misy izany dia antsoina hoe asany amin'ny birao, dia misy ny asa sur terrain isika na any an-tanimboly. Ilay tanimboly resana izany dia any amin'ny manao zavatra mandehandeha. Dia misy ilay hoe asa ambony latabatra. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe ny fiarahana miasa tsirairay avy dia hialohavan'ny fitokisana amin'ny herin'Andriamanitra. Izay no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ianao izao mieritreritra ny hoe ny anahy nataoko tsara ny anjarako fa nen'ilay namako tsy nataony. Dia simba ilay vokatry ny zavatra tokony nandrasana izany. Andao isika akalesona tsara fa ny fiarahana miasa, ny fiarahana misalahy tena zava-dehibe ao anatin'ny fiomanana, ao anatin'ny fahaizana mitarika. Nahatoky tamin'Andriamanitra Josoa, io ilay hoe na dia tanora aza dia tsy nihevitra ny teny hoe tanora mbola tsy matotra fa tena nitoky nifikitra tamin'ny herin'Andriamanitra. Indraindray isika mangatakandro anie aloha rehefa lehibehibe izay vao tena matoky ny herin'Andriamanitra e. Tsia! Tara izany, na mety ho tara izany. Fa ao anatin'ny fahatanorana mihitsy ny amola volana an'ilay toetra hoe mitoky, mifikitra amin'ny herin'Andriamanitra. Ilay ianao ilay mety hoe antsoina ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy hoe i pastera izao. Nefa izay mihitsy ny tena izy. Satria ianao mifikitra amin'Andriamanitra. Tsy ilay anarana petaka loatra ilay hoe pastera, fa ilay ianao izay hita fa mifikitra amin'ny herin'Andriamanitra tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. No zava-dehibe tahaka ny ainan'i Josoa. Ary nandray an'izany tombontsoa izany Josoa. Nisy tombontsoa maromaro nanarahan'i Mosesy azy hanao zavatra. Nametrahana fitokisana izy dia nahatanteraka. Izany tombontsoa ny raisina. Ary nofanina i Josoa io aza mieritreritra isika hoe na izasy ianao hoe tonga dia androany ahako mianatra, mahazo diplôma dia tonga dia mpitarika mahay. Tsia! Misy fiofanana lalovana amin'ny fiainana. Izay fiofanana izay nefa tsy hoe ny fiofanana ny tena mandrafitra an'ilay izy, fa tsarovo tsara ilay hoe ilay toetra nananana tao anaty mihitsy ny fifikirana amin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny herin'Andriamanitra, izay ny tena zava-dehibe. Ankoatran'ilay fiofanana norantovina. Ary nahatsapa Josoa fa mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra, azo itokisanaN'Andriamanitra dia tsy niemotra izany izy hoe hanafika an'ilay tany nampanantenaina, fa hoy izy hoe andeha isika fa Jehovah no manolotra an'io tanàna io eo amintsika. Andao vakitsika vetivety ilay ao amin'ny Nomeritoko 7:10 zao no voalaza ao. Rehefa avy ny teny an'ilay tatitra izy mirahalahy zany ny amin'ilay hoe andao hanafika mihitsy isika dia zao no navalin'ny fiangonana azy. Fa hoy ny fiangonana rehetra hoe toray vato izy roalahy. Kanjo ny voninahitry Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay fihaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Izany no asan'Andriamanitra mahagaga, fa nankasitrahan'Andriamanitra ny fijoroan'ny olon-droa fotsiny tao anatin'ny 12. Ny vitsy anisa no nankasitrahan'Andriamanitra teto. Vitsy anisa izay vontom-pinoana fa ho tanteran'Andriamanitra ny teniny. Indraindray koa isika izany mihevitra fa vitsy anisa nefa tena mihazona zavatra araka an'Andriamanitra dia aza miemotra amin'ny toy izany. Fa voaofana tsara ty Josoa ty, ary ny fiofanana natrehany rehetrarehetra, na tany anefitra io,
tany an-tanin'ady io, tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianterana tamin'Andriamanitra niaraka tamin'ny Mosesy tany an-tendrombohitra io, dia fiofanana tena ampy ho azy. Fa ny efa tao anatiny kosa no niantoka an'ilay hoe nilainy ny fiofanana, fa ny tao anatiny ny fitokisana amin'ny herin'Andriamanitra no nampivaingana an'izay fiofanana izay. Andreo isika dia hoe ampy ny fiofanana, kanefa isika tsy resy lahatra akory. Dia tahaka azy folo mirahalahy ihany hoe matahotra rehefa tonga ny zavatsarotra, na dia ampy aza ny fanofanana. Fa andeha isika tena haka nyity toetra ny Josoa, mpitarika tamin'izany fotoana hoe natoky an'Andriamanitra mandrakariva, ary araka ny efa voambarantsika dia izy no ilay ohatra Kristy ny amin'ny hoe kapiten'ny famonjenantsika. Nirahana ny zanak'Andriamanitra monjy asa ianao, tanterany ny asany, izasy ianao manahoana. Ny toe-tsaintsika enti manompo, entsika manompo an'Andriamanitra ve? Mety. Sa inona ny toe-tsaina entsika manompo an'Andriamanitra? Ny monmonina matetika, ny kivy lava, ny sorendava, ny mandaha fanirahana ve? Sa ny manaiky tsotra izao satria mahatoky fa manatanteraka ny teniny izy? Zava-dehibe raha izay no safidianao, ny mahatoky fa manatanteraka ny teniny Andriamanitra. Andao aneho ny finoantsika an'Andriamanitra isika, hiantehitra aminy, ka na ho mpitarika na tsy ho mpitarika, na ho tarihana, dia samy hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra mba hisiany ny fahombiazana sy ny fandrosoana eo amin'ny fiainana. Ilay fiainana resantsika dia ny fiainana ara-panahy izay manana tanjona ho an'ny fiainana mandrakizay. Samy mahery ianao mahereza aza kivy na mamoy fo fa manana herim-po, kanefa manana finoan'Andriamanitra ho tanterahany aminao ny famonjeny. Andao asaiko ianao amarana ambavaka tsika. Tompo, ianao no nanome ny fampanantenana fa mbola hahomby mandrakariva izay rehetra miantehitra amin'ny herinao. Ampio ary izahay ahay hanavaka fa ny herin'Andriamanitra izay miasa ao amin'ny herin'olombelona marefo no mahatanteraka fandresena, fa tsy ny herin'olombelona mandeha voalohany izay vao mangataka amin'Andriamanitra hoe mba ampio ty heriko ty, dia ampio izay hahatakatra tsara an'izany, ary ny sitrakao no atao. Ny namako izay miaraka ankehitriny, raha eo anatrehanao manana olana na tojo zavatsarotra, dia ampio izy mba hanana ny finoana sy ny fianterana, ny fifikiran'ny Josoa, ny fankatoavan'ny Josoa, ary toky amin'ilay kapitenin'ny finoana dia Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana sy angatahana izany. Amen.